Tonga soa tao fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Vaovao malaza any Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny faneken'ny colonel Mikaely hiara-hiasa amin'ny Frantsay. Ny tenako manokana dia tsy makahala ny Frantsay fa ny fomba fiasany sy ny idéologie izay nentiny hatramin'izay tamin'ireo firenena nozanahiny zany no tsy azoazoko. Ho adiadintsika zany ny momban'izay hoe resaka fifanarahana izay, satria dia malaza moa zany fa ny Frantsay ihany koa zany no hanao ny financement ny fikanandoham-pirenena, ary izy ihany koa zany hono no hanao ny financement ny fifidianana. Efa resaka tsy vahiny amintsika itsony ilay hoe rehefa misy ny firenena matanjaka iray na ny olo matanjaka iray manao financement amina resaka élection na amin'izay zavatra karakarainao, dia 99% an'ny zavatra izay tapahana eo dia ny hevitry ilay mpanome vola. Efa tsy vahiny amintsika intsony zany izay pratika izay. Ny resaka nefa zany isika ny resaka fanavaozana, de misavoritaka ny lohan'ny malagasy ny amin'ny hoe fanavaozana ahoana moa zany, inona moa zany izay fanavaozana hiteto izay, fa to ny teo ihany teo, to ny pratikan'ny olona izay nalohantsika teo ihany no toaverina. Ary ohatrany efa mandragaranga koa zany ilay olona naongana ny taritarikany zany efa mandragaranga ny amerina azy eto. Tsy mahagaga zany zavatra rehetrarehetra zany amintsika malagasy, satria isika dia mora manadino ary tena hoe mora rebirebena. Izay angamba no azoko lazaina, ary tsy mifikitra amin'izay hoe inona marina ny objectif atsika zany amin'izay zavatra atao.